Miarabantsika rehetrarehetra indray a kakabe zay a vao maraina nahita ny vaovao izay nalefa ny TVM hoe tsy tahony reo ankizy mitsabo tena nalefa ny Maurice. Ina diran'ny TVM amle resaka io le lazaiko anareo hoe mitady mafy mihitsy amin'ny fitondrana Rajoelina hitady hoe aiza ny adresin'ireo ankizy ireo, aiza ny hôpitaly itsabony tena, fa inona problème, inona zany ny ilan'ny Rajoelina fantatra hoe aiza ireo ankizy ireo. Za zany manahy mihitsy hoe tadiavy Rajoelina vonona any amin'ny hôpitaly ireo ankizy ireo, dia za zany manao antsoavo amintsika avoaka malagasy rehetrarehetra. Raha maninona ireo ankizy ireo dia tsy miala amin'ny andro Rajoelina tsika. Satria tsy normal, manao ohatra ny Herodam-panjaka izy le hoe aiza le zazakely fa mba andeha iokoka koa ako amangy. Tsy hoe sanatrian'izany mampitany reto ankizy reto amin'ny Jesosy, fa le zavatra dia tena tsy normal. Depuis le début nosakanana le ankizy andeha. Depuis le début tsy nomena ny taratasy ahafahan'zareo mitsabo tena. Depuis le début no bloquena ao amin'ny hôpitaly HGR ny dossier médical andro ankizy ireo. Rehefa avy eo jusqu'au dernier moment la veille ny andehanandreo nazavaiko aminareo tamin'ny vidéo farany iny hoe tsy mahazo miakatra anaty avion reo fa olona grave be sao dia tsy eken'ny compagnie. Hatramin'ny compagnie mauricienne nomeny zareo baiko saka isakana an'io. Malheureusement pour eux ny gasy ao Madagasikara ny afaka baikoina ohatran'izany fa ny mauricienne ny Maurice manaja lalàna ny tenin'ny dokteran'ny compagnie hoe y a pas de souci, tsy mila dispositif médical, tsy mila oxygène, tsy mila tsy misy risque ahafandreo mandeha mandray avion na ho an'ny compagnie na ho an'ny zareo. Dia rehefa tonga dia nipopopo zareo maniraka ny ambassadeur Camille Vital mitady eraky ny tanàna hoe aiza le ankizy, aiza le ankizy, aiza le ankizy. Ohatray nomena fotoana lavabe ny fitondram-panjakana nanomboka tamin'ny volana Jolay nanao antso ataovy evasanna ireo marary. Nandeha volana août ataovy evasanna ny ambon'ireo marary. La mois de septembre nanapa-kevitra izahay aty amin'ny fanoherana isorana ny député vice-président de l'Assemblée nationale sy teny Andriana Soloniaiko nanao ny initiative nandefan'ireo ankizy ireo tsabona. Dia avy eo ianao ilaza hoe ataonareo ino ty ataon'ireo madainga ireo mpanohitra ireo fa tsy nandefa akory. Non, bloqué non dossier an'ilay ankizy dia avy eo ianao milaza hoe tsy vita ny nanao anazy, dia avy eo izay nahita des pieds des mains nanao izay ampivoakandreo ankizy ireo izay ananany zareo dossier médical ahafahana mitsabo tena. Dia avy eo ianao ilaza indray hoe tsy tafa nafenina hodry tsy clan any Maurice ireo ankizy ireo fa na enim-bolana ary izy mila mitsabo tena ny hôpitaly no hiteny an'izany ary manao taratasy any amin'ny autorité. Fa raha ohatra ka 3 andro dia vita ny fitsaboana, tsy maninona afaka 3 andro izy dia mody koa. Fa pour l'instant mitsabo tena ary hitantsika tsara ny fanazavany député sy teny teo. Hitantsika tsara ny sary izay nalefa ny Androany maraina izay nandehanany satria izy miaraka amin'ireo marary ireo mandeha any amin'ny klinika mandeha isan'andro manatitra an'zareo, manontany momba anazy, mikarakara zareo ary ialana tsiny amin'ny fitondrana tsisy volany fitondram-panjakana na ny ariary ara miantoka an'ireo. Lafo dia lafo zany hoe olona tsisy couverture médicale ao anatin'ny firenena ray zany no mitsabo tena amin'ilay firenena ray. Lafo zany ary payena l'avance daholo. Dikan'izay izahay aty no midemerte amin'ny vola hitsabona an'ireo. Tsy hoe izahay manambola be dia be fa dia hoe efatra ireo ankizy mila tsabona, efatra tadiavin'ny fitondram-panjakana tsy tsabo tena fa hoe tsy maninona fa hitojo ihany nefa marary mafy fa ireo afaka mitsabo tena ao an-tranony. Ina fitsabo-tena ataondreo ankizy ireo ao an-tranony mba fantatrareo moa fa misy
séquelles marobe ny koma nazo an'zareo nandritra indray volana sy tapany tao amin'ny HGRA misy séquelles ny nandidina ny tenda nanaovana trachéotomie misy séquelles ny fanapoizinana nahazo azy amin'ny taovany rehetrarehetra tsy misy na ray ara nenefany fitsaboana mikasika an'izany ataondreo ankizy ireo ao an-trano alefany amin'ny MM ary zareo ao amin'ny MM manao izay azony fa tsy ampy fitaovana nangataka ny fianakavian'i Debora mangataka izahay tompoko mba alefaso itsabotena ny ivelany i Debora satria fin juillet izy efa nanomboka sepitra 50% d'oxygène sisa no miapprovisionner ny vatany mbola tsy nasina tsy nandraisany fanjakana fepetra maty an'iny le zanak'olona de aveo ireto anankifito sisa tavela itojo marary mafy niaraka tamin'ny Debora ny ambony mbola marary mbola mitaintaina mbola mangataka tsaboany ivelany re zay tompoko azafady fa ohatrany efa tsy mandeha mizelony le fitsaboana eto na io ataon'ny HGRA hoe tsy omena dossier médical io tsy normal io dikan'izay raha ozy izy ny fanjakana hoe taperiny andreo ankizy ireo de vitany ao amin'ny HGRA manao an'izany satria efa tsy manana éthique sy déontologie efa tsy mananja ny serment d'Hippocrate itsabo ny olona tsony ny ataon'le HGRA fa ny hiaro ny toerany nanomboka alakamisy izahay nanao annonce hoe ho alefa ny ivelandreo nanomboka zoma zay ny teny tamireo marary hoe andana alaiviny dossier médical anareo fa ilay nanaovana devis any amin'le hôpital nanomboka sabotsy lahady latsinainy tsy name zareo lasa izay nitady moyen hafa vitanay ny fomba nanaovana zany ary nazavay ny vice-président ny assemblée nationale tsara fa nandovola tany Madagascar nanaovana ny check-in rehetrarehetra analyse bilan de santé ny laza mila fitsaboana ireo ireo anaky dimy izay nanantona anay ireo tsara mariana fa efatra no nitenenay fa dimy nanantona anay efatra aloha no nitenenay hoe alefanay ary nakinay amin'ny fanjakana ny anankitelo hoe ataovinareo ny anankitelo fa io aloha ny zakany volanay nefa de mampalahelo anay hoe ity olona fadimy ity ve de ho avelantsika amin'izao de natao daholo koa ny taratasy momanazy mbola nitaraina any amin'ny fitondram-panjakana io olona nakoroa reo hoe zay tompoko mba alefaso any ivelany nandefa ve fanjakana amin'izao tsika miteny zao nandefa ve fanjakana tsy ozy izy tsy mbola mila alefa tsaboana nareo fa mbola savana reo everina ngambany hoe rehefa 80% ngamba sisany rehefa hoe 10% sisany taux d'oxygène mandeha amin'ilay ankizy zay vao hoe alefaso de amin'izay surfacturé ndra vatomanga ny avion médicalisé itondrana anazy amin'izay efa ambavahoana fahafatesana le ankizy zay vao tsaboana efa docteur après la mort zany vao marary io na de mbola mikohaka fotsiny de fa mila jerena ina mampatonga anao ina marary anao tadidinareo ve ino marary anao ireo ankizy ireo zany dia olona dimapolo mahery nasaina tamina anniversaire nisy recrutement tao ny recrutena ireo ankizy ireo ovonoina pourquoi mbola mystère zany ry zanako mbola ho hitatsika zany mystère zany fa pour l'instant aloha ny problème atsika dia tsy ho ekentsika ho faty noho ny fitiavan-tsezany fitondrana reo ankizy ireo ary hitatsika amin'izao fitiavan zareo afantatra hoe ay zareo ankizy ireo te hamono anazy izy tiany zareo vonoina reo tsisy akoatr'izay tsisy explication akoatr'izay pourquoi zany reo ankizy ireo
no tadiavina étouffena au plus, tena hoe étouffena au maximum. Lazaiko anareo na daholo nafaty olona tao nisy sakafo tao nafaty, nisy donaty nafaty, nisy maskita, pakopako, mangazo natono, nisy andreny kisikisy reny, nisy andreny petit four sucré reny nafaty. Nisy olona tsy ninina mihitsy tao fa ino moa ty boisson itojo nalefany zareo tsabonany Maurice io, tsy ninana sakafo mihitsy fa le boisson servevana teo ambaravarana, ponitra coco izy no nosotrony. Nahoana izy hatramin'izao marary? Inona ny antony izany? Nisy olona maty nisotro divay nentin'ireo ankizy ireo nody satria nizarana divay tao on se demande comment nozarana divay tao dia iny divay iny nentin zareo nody dia ny olona nisotro an'iny divay iny tany amin'ny nisy anazy tany maty. Inona zany zavatra zany? Izay zany ny tadiavin'ny fanjakana ho afenina io hoe misy olona nanana dessin, nanana tanjona amono an'ireo ankizy ireo. Pourquoi? Fa mbola tsy antsika zao fa mbola eo amin'ilay hoe mila tsaboana ilay ankizy ary mila arovana ny ain'ireo ankizy ireo. Nanovanay clause de confidentialité na ny ankizy na ny hôpitaly tsy ho azo avoaka hoe aiza misy azy. Tsy misy malala an'izany ary tsy ho teneninay aza miantsoantso aty akory. Fleury rakoto malala manko miseho miantsoantso aiza hono le hôpitaly ataonao inona? Nga ianao nandray andraikitra tamin'io? Inona ny idiranao amin'izany? Ka miala tsiny za zao dia asika mihitsy. Matoa gardena secret misy an'ireo ankizy ireo c'est pour protéger leur vie. Karaha ohatra ka misy olona mandeha manontany aty aminaty fa aiza zareo tsy olona manana bonne foi zany. Fa olona manana mauvaise foi andeha apita information any amin'ny fitondrana. Ka zay olona rehetra mandeha manontany aty hoe aiza ireo ankizy ireo tsy olona manana eritreritra hiaro ny ain'ireo ankizy ireo zany fa andeha hivarotra information. Tsisy information azonareo amidy aty. Tonga dia allez vous faire foutre daholo zay manontany an'izany eo. Tsy ho fantatrareo aiza misy an'ireo ankizy ireo fa io proof. Dommage tsy misy heure, minute sy date les sary fa autrement tena any amin'ny hôpitaly ireo ankizy ireo ary tena anatina hôpitaly. Donc tsy mila ampahafantarina nizanizy. Nareo ankizy ireo raha miteny aminay hoe arovo ny ainay rehetra dia matahotra izahay so. Dia miteny zay aza matahotra fa tsy ho avoakanay aiza misy anareo mitsabonareo tena dia manova ataovy izay ampilamasainareo fa nous on prend tous en charge. Zany ny zava-misy. Efa niteny nandritry ny herinandro iny hoe mikiofokofoka mafy ny fitondram-panjakana afantatra hoe aiza misy an'ireo ankizy ireo. Inona ny antony? I Fleury zany tsy mpanohitra fa za mitenareo hoe mpanohitra zany. Tsy mpanohitra reny natao mpikaramanady. Zany mpanohitra zany mifanohana. Fa tsy mandeha mamely mpanohitra ohatra ny ataon'ny Fleury io. Aza miteniteny aty aminaty isaky miteny izay sy teny dia teneny hoe katsaka tsaramaso voanjobory dia zao izy mody hoe aninona eo. Zay na misy mpanohitra tsy mitovy hevitra aminay on ne dit jamais ouais Yann Namanan, mais là quand même le Fleury là je suis pas d'accord avec lui. Ary tadidio tsara fa nitoriko tany amin'ny tribunal izy ary condamné mbola mila mandody dommage intérêt aty aminaty iny ranga iny. Fa fantatra izy zéro thune, tsisy insolvable dia mbola navela amin'izao aloha. Donc entre parenthèses kely fotsiny iny izy mivarotra information sy manao scoop ny ataony azy. C'est pas notre cas. Nenay dia ny hiaro ny andreo ankizy ireo, tsisy récupération politique fa récupération de vie. Mila velona ireo ankizy ireo, mila miaina ohatry ny olombelona rehetrarehetra. Efa vitsy kely izy, mila omena chance de survivre zareo, mila mena chance de se faire soigner zareo. Tsisy ankoatran'izay. Fa ny fitondram-panjakana no mirécupérer an'le histoire mila miditra amin'io. Mananjo tsabotena ny olona, mananjo safidy izy ny tsabotena ary mananjo
ho arovana ny secret médical. Donc tsy mila ampahafantarina nizaniza aiza izy mitsabo tena ary maninona na ahoana. Pour l'instant de mitsabo tena Maurice izy ary tena anaty hôpitaly. Secondo ao anatiny atao hoe sécurité. Mila sécurité reo, mila sérénité reo. Donc tsy ho ampahafantarina ny fanjakana izay mieritreritra hamono an'zareo mihitsy aiza misy azy. Zany ny zava-misy. Donc là, miteny aminareo ny hôpitaly izay saika andefasana anazy au dernier moment na henonay hoe aizy ty ny hôpitaly saika andefasana iny ankizy nampidiran'zareo antojo ary ao koa ny mamandrajoelona. Ary na eno izahay hoe miezaka mihitsy Rajoelina mandovola partout mba hietofena inona mamparara andreo ankizy ireo. Amin'ny fomba ahoana ny andefasanay ankizy tsabo tena? Raha ty misy olona corrompu ao amin'ny hôpitaly io ny volany tsy mangidy ary misy olona masama matika. Jesosy raha nisy namatika. Komaka fa itsika gasy kely toy. Sanatria zany tsy milaza hoe ny Mauriciana rehetra corrompu, mais nous on ne prend aucun risque. Aucun risque. Vola miala izahay ny mandoa vola fa tsy fonja akory ny andehanareo ankizy, tsy ankizy vao fonja reo ka tsy afaka isafidy hoe aiza no tsaboana. Izahay ny mandoa vola, reo ankizy reo au courant zava-misy zareo mihitsy ny teny hoe aleo izay andeha amina hôpitaly hafa sy tena raha possible. De nitadiavana hôpitaly hafa. De mitsabo tena en toute sérénité. Ka aza korotanina le ankizy. Efa tsy nataonareo nilaza ny fitondram-panjakana tamin'ny nandefa nitojo hoe itojo rery no marary mafy fa ny ambony tsy maninona. Sous-estimé zareo zany ny aretindreo. Tsy vitany hoe sous-estimé fa tena tsy rarahiny. Tsy sirarahiny andreo olona marary. Nefa nenao na de hoe marary andoha fotsiny tsy fantatra hoe inona ny antony de fa nitaintana hoe fa maninona. Tokony manao scanner so de misy zavatra tso. Denao ankizy marary mitaraina hoe zahay marary mesepitra torana mandeha ran'orina tsy akijanona misy sekela marary aty marary ary marary tsy ataonao scanner akory. Hatramin'izao tsy malala reo olona reo hoe inona ny namparary anazy. Tsy mba hoe 50%, 10%, 15% taux de mortalité tamin'ny zavatra nazo zao fa presque 99%. De mbola ilaza ianao hoe tsy maninona reo. Ka zay zany ny fanazavana entinay tena mitsabo tena reo ankizy reo. Tsy clan de Maurice reo. Fa nafirina ny tokony hitsabondreo tena de au courant zany l'autorité mauricienne sy ny hôpitaly ary atao ara-dalàna en toute légalité ny taratasy rehetra hitsabonandreo. Fa ny olona izay miezaka mahafantatra aiza ny hitsabona anazy de olona mpamadika zany. Mpamadika tanindrazana ary tsy manana bonne foi. Fa ny tokony ataontsika rehetra de ny miara mivavaka ny tsabonandreo izay te anampy amin'ny fitsabona zany ny tokony atao satria tsy mora zany tsabola ny velany zany. Ça coûte très 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 cher. Fa tsy hoe eo aloha zay lazaina mandainga, eo aloha zay lazaina fa tsy havitan'iny, eo lazaina ndray fa hoe nafena le ankizy. Mais non, tsabo tena reo. Faharoa manaraka an'izany, rehefa tsy ho vitany Rajoelina ny andefa le ambile ankizy ao izay mbola marary, ho ataonay zany tompoko. Ho ataonay zany. Satria mampalaelo anay reo olona marary reo. Ary na de ataonay amin'ny fomba ahoana na fomba ahoana ny pehina zany de ataonay zany. Mazava. Zay ara aloha fa tsika aza manaiky rebrebena fa za nentana farany mikasika ny 25 septembre. Mandehana daholy izay rehetra tsy faly amin'izao fitondrana zao. Na manana jiro ianao na manana plaque solaire ianao na manana groupe ianao, c'est pas normal. Na manana puits ianao na manana ina moa ty manana le rano situna rano any ambany tany ianao de tongava manotrina ny olona rehetrarehetra fa tsy rariny ny zavatra mitranga. No ny zavatra rehetra ataony fitondrana io tsy rariny de miara amirona daholo ny malagasy rehetra tonga saina amin'ny 25 septembre mandeha
mitaky ny gasy leo délestage ary tsy manaiky lembenana intsony. Zay ny afatry farany fa de mifampiresaka eto foana tsika de misaotra anareo manaraka hatrany. Zay mandrapiona daholo.